Manao daholo nareo lovay antsy. Bon, manaraka ny toetra raha misy any amin'ny firenena tena koa dia mba manana zavatra lazaina manararoatra tsara ny zoako amin'ny liberté d'expression. Fomba fahitako zavatra misy any amin'ny tanàna any fa opinion kineto dia tsaraiko aminareo. Hitanareo manontany tena hoe tena fanavaozana ve ilay zavatra mitranga any Madagasikara sa sinema. Mila tena mandinika an'izany daholo tsika malagasy tsirairay avy hoe tena fanavaozana ve zao sa sinema. Zao ve ilay nantenaintsika tamin'ny zavatra hitranga tamin'ny 25 septembre iny hoe ohatra zao andrasoloha aza miantso anah fa manjary lasa tsy manana misy miantso anah maheno nareo. Misy miantso dia tapaka le live. Tamin'ny 25 septembre hoe nitolon'ny tanora dia asorina daholo ny zavatra rehetrarehetra corrupt tao dia hofana ny rafitra ohatran'ny zavatra mitranga ny firenena sasany ohatrany hoe Nepal lazonareo dia mba nanana fanantenana daholo ny ankizy rehetrarehetra ny tanora zany hoe izay ny zavatra ao, izay ny zavatra tokony hitranga amin'ny firenena io. Dia tena nino an'ilay tolona mihitsy fa vao nipetraka teo amin'izay io prime ministre io, vao nipetraka teo io prime ministre io, ny zavatra mbola nataon'ny assemblée nationale nametraka an'io teo tonga dia nisinda tanteraka ny lune de miel. Tonga dia amiko red flag be io zavatra mitranga eo satria dikan'izay ny eo ihany efa miodikodina fotsiny fa sinema betsaka satria nahoana ny zavatra ny tadiavin'ny ankizy dia manahoana Gloria dia hoe mangarahara mandeha amin'ny fahamarinana amin'izay tsika. Ok, afaka miteny ny ankizy no nitolona nisy maty nisy naratra hatramin'izao tsy fantatra ohatrany ahoana situation ny ankizy ireny dia tsy menatra akory ny assemblée nationale. Tsisy considération amin'ireo ankizy ireo, tsisy considération amin'ireo tanora ireo fa efa nanana ny candidat izy dia ny candidat iny tonga dia efa natao tamin'ny hoe tiana antsika miprésenter antsika tsy mba nisy hoe oreto misy candidat maromaro ato rakizy iza moreto ny tianareo tsisy an'izany tonga dia io ny azo napetrany satria nahoana nisy nametraka teo io prime ministre io nisy miteny hoe ity nenay tiano apetraka io prime ministre io sy izay nametraka an'io tompoko no mitantana anareo rehetrarehetra ny Madagasikara any fa aza manantena fanavaozana. Mety mahatezitra olona izany zavatra teneniko izany fa mila mandiny tena daholo tsika rehetrarehetra hoe mitombona ve zao tolona tao anatin'ny firany tanora maty ery dia tsy menatra akory ny assemblée nationale izay efa manana ireo député rehetrarehetra efa manana tantarana corruption weak ineffective. Ireo no mametraka prime ministre dia io prime ministre rehefa aveo mametraka ministre dia ny ankizy minafaty ny ary amin'ny sisiny ary fotsiny hoe bon vitany ianareo fa mipetrahanareo fa aza mitady toerana manahoana fenoasina dia izany ve dia tsy mba mahatonga antsika tonga saina misy zavatra tsy milamina dia izay zany aloha ao anatin'ilay intégrité an'ilay assemblée nationale nareo ny atao intégrité zany olona mahafantatra manao ny marina na tsisy mijery azy dia ianao ny ankizy mbola sahirana hitanareo mbola choqué hoe lasa ratsoelona zany dia sahirana tamin'iny ny ankizy dia mbola nisy ohatrany hoe tsy fantatra tsony hoe iza hitanareo ilay tao hinan'ilay départ ny ratsoelona dia mikorotana tonga dia iny nanaovan'ny zareo aingana napetrany teo ny prime ministre satria tsisy nijery zareo tao amin'ny assemblée nationale tsisy mijery dia tonga dia iny napetrany teo be dia be amin'izareo niaraka izy tiana zao ka izy zao bon zay voalohany indrindra aloha ilay fomba nametrahany prime ministre teo raha exceptionnel zao fotoana zao exceptionnel ny zavatra nitranga tamin'ireny 25 septembre reny fotoana exceptionnel iny tsy tokony nametrapetraka ny prime ministre io iny ohatran'ireny zareo hatramin'izao za dia iny tsy levon'ny vavoniko mijanona eo
zay tsy haiko nareo mahazo mifaly za tsy hoe manimba ny revinareo nalazanareo fa négative fa zavatra ao anatin'ny fonareo dia miteny hoe ohatrany tsy mety reto zao misy zavatra tsy normal zao ao anatin'ireny fotoana exceptionnel reny tokony tanora aloko lavitra mahita an'ireny tanora reny mitsangana miteny ao toy izay ny dinosaure ny manao décision ho anareo rehetrarehetra mametraka prime ministre ho anareo rehetrarehetra io prime ministre io no mitantana anareo izay nametraka an'io teo no mitantana anareo aza manantena zavatra fivoarana be hafa zany araka ny eritreretra hitantsika ato manantena zavatra be nareo tsisy nindrina iovy ao zay tsisy raha tena mitombona ao anatin'ireo assemblée nationale ireo mihitsy fitiavana tanindrazana ny fanajana an'ireo tanora eo dia nampiantso ny tanora izy hoe izahavy ny candidat tianareo ho jerevanay ary manolotra anareo candidat zay ndao considérenay ny hevitrareo izy ny tokony apetratsika eo fa tsy nanao an'izany zareo tsy nanao an'izany izy izay fotsiny dia efa red flag zay fotsiny dia efa miteny hoe tsisy transparence ao amin'io assemblée nationale io fa zay olona nametraka ny prime ministre io ao ireo no mitantana ny assemblée nationale ireo no ambadika ny io gouvernement mipetraka zao io cinéma miezaka mamono afo zareo zao satria mametraka ny fanosoa izy fa mila jerevantsika koa hoe le conflit d'intérêt ny zareo io ve misy problème raha fanisoany ao zay tsy fantatro zay problématikako voalohany zany le assemblée nationale tonga dia minafinafika mametraka ny prime ministre eo tsisy considération ny tanora mihitsy nefa ny tanora niady tampotampoka teo ony même pas une semaine dia efa ino ny prime ministre apokany zareo eo prime ministre dia jerevana indray koa tantaran'ity prime ministre ty ok BNI chairman tao amin'ny BNI izy zany hoe tao amin'ny BNI tao izy tao anatin'ny 5 taona dia niaro ny intérêt ny actionnaire ny BNI 51% ny actionnaire ny BNI topoka dia irigi sy action groupe azonareo izay ny boss ny prime ministre io izay ny boss ny prime ministre anareo io tao anatin'ny 5 taona niaro ny intérêt an'io dia nefa ny action groupe sy irigi io manao business activité be dia be any Madagasikara azonareo zany dia mampanontany tena hoe coïncidence ve zany sa ahoana coïncidence ve zany sa ahoana satria nahoana tsy mety miaro ny activité any sy ny projet any sy ny vola miditra ao amin'io firenena io zay nametraka ny prime ministre teo efa manana activité be dia be any Madagasikara irigis le action groupe io dia raha tanora madio fo ny apetraka eo amy problème anazy zany azonareo zany anadalanay reto izy tsy raha reto tanora malagasy reto tapatapahany reto ny contrat anay sy ny projet anay zay efa vola amina centaine de millions d'euros centaine de millions de dollars ny investissement nataon'ireo firenena olona vahiny manao business zay efa monopolisé business rehetrarehetra any Madagasikara amin'ny secteur rehetrarehetra ka nareo manana ninao aiza misy tanora gasy mahavitan'ireo société vazaha reo aza mampime ny export rehetrarehetra tsy misy manana zany tanora malagasy fa ny vahiny daholo no tena mitantana azy sy manjaka ary tena misy monopoly be mihitsany azonareo ho avy eto izy tsy reto zaza reto dia izy reto nisisikanay ary non tia ny apetraka eto dia tena le prime ministre iny mihitsy napetraka teo ny chairman ny BNI napetraka zareo teo izay olona nametraka an'io teo no mitantana anareo zay fa miteny an'izany ianao dia misy teritra le olona satria tsy fantatra na tsy tia fantatra an'le marina fact zany hoe ny asany io ranga io prime ministre taloha dia miaro ny intérêt ny actionnaire ny BNI izay tsy izy fa irigi sy action zay manana business be dia be stake ao amin'io firenena io tsy maintsy hiaro ny intérêt izy dia io no mody apetrany eo dia ireo gasy ohatra tsika ireo mbola miray tsikombakomba manao zavatra ohatrohatran'izao ireo no tena mpivarotra tanindrazana ireo no manome permission any vahiny ny itsakitsaka atsika
resaka cinéma daholo fotsiny zao mahita nareo mamandinika e. Nareo ve rehefa matory amin'ny alina tsy tonga saina misy zavatra tsy normal ato. Misy zavatra tsy normal. Eza koa dia tampotampoka eo ianao dia nahita an'ity prime ministre avy any amin'ny BNI tampotampoka teo ity mpiaro ny actionnaire any BNI. Dia le BNI, le actionnaire any BNI mpanao business be any Madagasikara sy ao Afrika. Efa be dia be ny zavatra ataonao télécom ao. Ina koa anankiray ity immobilier fa anankiray. Dia iny banque iny moa. Dia nareo ve mieritreritra efa tsisy idirany mihitsy zany. Dia reto dinosaure reto miaro be hoe satria zao dinosaure ny anaranareo. Efa hitanay ny zavatra nataonareo teo, ny influence anareo firy taona. Tsy zavatra soa vitan'io Assemblée nationale io tao anatin'ny 80 taona. Tsisy ninona zavatra tsara vitan'ireo. Reo député reo betsaka no manao risoriso, manome permis, manome licence ireo firenena be dia be reo zay mitrandraka ny arenan-kibon'ny Madagasikara dia any am-paosiny any ny vola ho anazy manokana. Fantatrareo zany. Dia mbola reo ihany, reo daholo no mitantana anareo, reo corrupt reo. Ireo Assemblée nationale reo mihitsy no mamotika ny firenena io. Rehefa mbola mijanona reo, aza manantena fiovanina reo. Zay. Ireo no manao izay danin-kibony, tsisy vola-tsony. Satria izay mahazo ohatra hoe manao, za tsy miteny hoe izay firenena étrangère rehetrarehetra tonga any Madagasikara manao business dia corrupt, fa zareo tsisy tonga any Madagasikara le vola, any am-paosiny izy mianakavy. Any am-paosiny izy mianakavy izay vola miditra ao. Na omeny vola fotsiny dia bon, tsy miraran'izany fa ny gasy tsy taitrako. Gaga be hoe zavatra mahasarika aroantsika le toliny dia tonga ve dia manaiky nareo japijapiny Assemblée nationale fotsiny eny hoe ity no apetratsika eo dia tsisy miteny nareo. Alohantsika miady amin'ny RCD, alohantsika miady amin'ilay tanora kely malagasy milaza fa hoe mitady toerana. Toy izay tena mijanona mijery an'ilay problème be mihitsy hoe ireto vahiny reto tena manana intérêt ato amin'ity firenena ity, ireo vahiny reo mihitsy no mametraka izay olona tiany eo iarovana ny intérêt-any. Dia ny Assemblée nationale tompoka no manome anazy an'izay cadeau zay hoe ty. Reo Assemblée anareo nationale reo. Azonareo zany. Koa raha tsy vomanga retiko tsy hakopy an'izany. Tsy koa raha tsy vomanga dia tsy hakopy an'izany. Ataoko hoe mila mandinika, mila mafantatra nareo ina fidiram-bola ny prime ministre iny tao anatin'ny 5 taona. Taiza ny karamany, iza manome ny karamany. Dia tonga hoe izy ko amin'isa fotsiny dia hoe adino tanteraka ny fisian'ny RIGIS ny action group iny ve? Nareo ve ahoany? Ny anahy tsy haiko ilay sinoministra fa ny zavatra fantatro dia ny tantaran'iny Ersalamy iny fa ampiasan'ny BNI sy ny activité ataon'ny BNI dia chairman izy miaro ny intérêt ny actionnaire amin'ny BNI dia nefa ny BNI be dia be na ny activité any Madagasikara zany na ny activité any action group sy RIGIS any Madagasikara tena be loatra ilay izy, be loatra dia matahotra zareo mihina fatantsika raha reo tanora malagasy reo no tonga eo satria potipotehany zareo reo ka tokony izay ny fandehany potipotehana fa tsy mahavita zavatra ao amin'ny firenena ka atao inao fa mbola tsy vonona amin'izany tsika. Tena malahelo miteny aminareo amin'izany. Hainareo zany karana anankiray, société karana anankiray avy any société indienne manana société anankiray antsoina hoe iza anaran'izy ity PR Global Mining. Manana tany 5000 km². 5000 km². Ananany licence sy permis anatin'ny 20 taona ka hatramin'ny 70 taona. 20 taona ka hatramin'ny 70 taona. Efa ho faty daholo tsika amin'izany. Mandraba vitan'izany ny zanatsika tsy mahazo ninina amin'izany zavatra ho alainy zareo anatin'ireo tany ireo anatin'ny 70 taona. Efa nanao contrat zareo, efa nanana zareo le tany. Tsy miteny ny vidiny fa ananany permis sy licence anaovana extraction, exploration, exploitation ana minéral
arenakibon'ny tany malagasy. Ina reo minéral reo? Cobalt, nickel, lithium, volamena, ina koa monazite, ilmenite, tambatambatra daholo. Dia anaovany zareo avadika zareo ho anaovana métal, anaovana électronique, anaovana zavatra amin'ny teknôlôjia amin'ny firenena mandroso. Milliards de dollars ny revenu andrasan-jareo amin'izany, milliards de revenu. Milliards de dollars de revenu no andrasan-dreo amin'izany. Dia efa nanao investissement izy, dia izy ozy izy nareo ko raha tsy voamangy izy koa anaiky fotsiny eo hoe ho sakasakanana ny projet-any. Voamanga common sense nge zany reto. Voamangy izy dia miteny hoe bon ho verivery fotsiny ndra ny volana alefatsika tamin'ny reto licence sy permis reto, tokony hitrandrahana ny karazana minéral ato. Ho very fotsiny. Tsy manaiky an'izany reo. Dia manana stake izy, izay mahatonga anazy mipetraka eo hoe aloha olona tsy manadalantsika ny apetraka eo fa manohana sy na tsy miteniteny ny activité atsika fotsiny. Dia izay zao zavatra mitrangany a Madagasikara zao. Ary tsy voatery hoe secteur any amin'ny mine rery fa mindretrarehetra mihitsiny. Azonareo zany. Société anankiray fotsiny zany 5000, eritreretinareo tsara ny angedan'izany 5000 km². Karazana permis miparitaka ao Madagasikara. Totalina permis sy licence ananany ahafahany zareo mitrandraka ny arenakibon'ny tany malagasy. Ao anatiny 20 taona vita izay zavatra efa tsisy ninona intsony eo amin'ny tany ao, efa tsisy ninona fa fongorany izay. Fongorany. Dia izay tsika voataitra eo Andriamanitra eo fa nanina ka satria izay ka izay nametsika permission ny Assemblée nationale manana pouvoir manao décision amin'ny fiainantsika. Dia nefa ny Assemblée nationale corrupt. Dia izay olona manome vola azy na manome pression anazy na hitany hoe mba mety anaovako angalako service reto manaraka ato, dia izay ny apetrany eo. Dia izay mampina ny fatiny anareo. 40 ans resahana eto izy io raha ohatra ka resaka mine zany tsy resaka herintaona na 2 ans. Fa na zay ireo manao vadikely laboratorita na 50 kg tsisy permis. Fa zareo manana 20 à 40 ans permis sy licence ahafahany zareo mitrandraka an'izany, mitondra an'ilay izy aty ivelany aty. Misy société any amin'ny sud any efa manana ny port manokana izy, port'ny Oala. Tonga dia mivoaka any Port Dauphin daholo ny arenakibon'ny tany rehetrarehetra ao Port Dauphin. Tsy mila mandeha makany Antananarivo fa tonga dia direct any amin'ny client. Reto client rehetrarehetra manao roplan, hitanareo le building be mijalajala any New York reny, tomobile, manao Tesla, manao batterie, manao réfrigérateur rehetrarehetra. Teknôlôjia an'izao tontolo izao mivoaka amin'io Madagasikara mahantra io. Dia inona mba azontsika? Inona mba azonareo? Inona? Dia tian'olonareo kalma foana, tsy taitra mihitsany. Za kosa aloha raha sanina bava raha zany any Madagasikara amin'ny toeranareo, za tsy manaiky ny Assemblée nationale io nareo no tolona nareo no debao. Fa zao nareo dia efa mila mijery an'izao inona no tokony ataonareo. Dia mbola tsy tonga lavitra io zavatra io. Fa ny hafarany io dia ohatrany any Congo miady misy vahiny be dia be ao Madagasikara, efa nanao investissement ara-bola be mihitsiny. Azondry zareo business revenu milliards de dollars. Azonareo zany centaines de milliards de dollars. Ka tsy anaikinaiky fotsiny izy efa hitanareo zany. Zay foana nataonareo anatin'izany tsy anaiky zany izy. Fa raha ozy izy hoe miady reto anaovako medivinareo nareo saminareo io aloha zay vao miala zay. Fa tsy amela ny fatifatany izy. Azonareo? So dia verinareo fa ho afa mora amin'io nareo. Tsy ho afa mora amin'io. Efa miteny zay. Tsy amelanareo zany reo olona reo. Tsy amela ny volany sy ny investissement ny very fotsiny izy. Rehefa metraka olona manana intégrité nareo sy tena mijery ny intérêt malagasy, tsy ala moramora reo. Ndrararaigna an'izany. Dia be amin'izay le société ao.
miadiny intérêt am'izay reo miadiny conflit satria sasany manana tany ary sasany manana tany ary ny sasany manana zao dia misy conflit am'izay dia tonga zany ny malagasy dia miteny hoe zay tsy miraharaha an'izany fa ny taninay io dia zay mety aminay am'izay ny ataonay contrat mila renouvelena ny contrat mila jerena tracena daholo ny vola rehetrarehetra izy nanome anareo permis izy nanome anareo licence ohatriny ny vola nomenareo amin'ny fanjakana arina ny mba azon'ny mpanjakana malagasy sy ny malagasy tamin'io zavatra io dia tracena zany dia rehefa avy amin'izay miteny hoe anao tsy mety zany fa mila amboarina dalina daholo nareo mandeha makany amin'ny afo be ozy izy ny gasy dalina makany amin'ny afo be fa tsy mety aminay izao fa amboarina contrat dia inona ny ataondreo any Congo ny ataondreo any Congo manakarama olona izy Congo moa zany misy firenena maromaro manodidina azy manakarama milisia avy any amin'ny tany hafa les étrangers manana contrôle site minéraux na tanareo le toerana feno minéral reny manakarama bandy lehilahy hafa avy any amin'ny toerana hafa izy misy congolais koa dia meny vola be dia reny asiny tonga miandra ny mine miandry ny ohatrany hoe miandry ny mine ny zareo zany déteste ny fanjakana ny miaramila congolais zany miady hoe fa maninona no alainareo reo fa maninona no retour reto miaro andreo mine reo dia raikitra ny guerre civile hatramin'izao ny congolais mbola otage ao amin'ny firenena dia raha izao direction Madagascar zao dia ho avy amin'izay koa tsika satria izao dia fahitantsika hoe aika zany tompon'ireo société sy business any Madagascar reo no nametraka ny prime ministre eo donc efa tsy tsika tsony ny contrôle an'io fa aza nametraka ny prime ministre eo dia io iady rehefa avy eo io tonga eo tsy fantatra zay ho ataony hoe ahoana no ahafahantsika atao moramora aloha hiarovana ny intérêt ny moramora azonareo efa ho avy zany fotoana zany ary rehefa tonga amin'izay tsika dia tsy afaka miverina tsony tsy tokony hanitra vela ohatr'izao hoe Madagasikara io ary zavatra anankiray tsika fantarina vahiny eo ihany reo vahiny reo ihany azonareo eo ihany reo fa le institution malagasy mpanao politika malagasy mihitsy ny tena ratsy taona ny fandimby weak inefficient tsy mahay ny zavatra ataony marefo be tsy de corrupt zany ny institution any Madagascar donc dia zany niaro anareo olona weak olona marefo olona mpanao kolikoly olona tsy mahay ny ataony ny tondra anareo sy iaro anareo any dia inona no antenainareo maninona tsy tanora nianatra tany amin'ny université eran'ny Madagascar no atao mitantana ny firenena io na au moins mba mijery manao watchdog maninona reny ahilokilika dia maninona ny dinosaure foana ny apetraka reo zaranareo hoe mahita andreo dinosaure reo ao reto dinosaure zaranareo mahita reo nantavany ara dia hita mitsy dinosaure miala tsiny amin'ilay fitenenana dinosaure land ny tokony aron'ny assemblée nationale io alohanareo mahita andreo dinosaure reo tsy zay mahita fresh faces kely ankizy mivoaka ny akazo dia mba manana fahaizana azonareo hoe ino activité ataon'ny ministère ho tantanany dia tsika mieritreritra be hoe naresy mieritreritra be tsika hoe nina fatiny fa tsy nahazo toerana re bankely tary reny nefa ny ara le vahin'ireo misosa moramora izy fa reo ny tena mandresy amin'izao tsika miteny izao na tianareo zany na tsy tianareo dia ireo ny mandresy ihany fa tsy tsika malagasy mihitsy zao tsika mieritreritra fa hoe tena isy fanavaozana ho tsisy
rehefa hanavao ihany dia tena hanavaozatra amin'ny fotony fa tsy hoe tapatapany fanavaozana dia tapatapany izay tiany Assemblée nationale dia tapatapany izay tiany ihany non tsisy fanantenana tsononareo raha mbola mipetraka ireo ireo Assemblée nationale io zay tonga ny ho ana manokana rehefa ohatra anao sanina bavy prime ministre ve dia tsy mba misy ny screen tsy mba misy ny scan ohatra ny ahoana io olo io inona zavatra nataony olo io taloha dia tsy mba misy ny scan amin'izany ve ireo olona ao amin'ny Assemblée nationale ireo fa maninona ny tsy natao zany mba protocole mba common sense commun zany olona hitondra ny firenena anatin'ny période io firenena tena anatin'ny crise dia tsy mba misy ninina mihitsy afaka mba natao hijerevana hoe ohatra ny ahoana ny passé an'ity olo ity ohatra ny ahoana ny mety conflit an'ity olo ity izavy mba mety manana mitofitofy fahaizana amin'io dia mba fampiresana amin'ny tanora tsisy nanao an'izany azonareo zay dia efa hita le izy fa efa corrupt dia mody ataony nareo ny naresy nefa zareo ny naresy fa tsy tsika mihitsiny naresy tsika tamin'ny mandra-pahatonga ny zareo nametraka ny prime ministre tsika naresy fa vao mipetraka teo le prime ministre dia resy daholo tsika ary aza manao deni nareo go dia toratorana zay tanareo ny resaka qualification zany ilaina ny olona qualifié mitondra firenena efa minafatiny io fa tsy hoe olona zay titina fotsiny hoe satria zanao zao dia mahafinaritra bivavaka zao dia iny ny apetraka eo tsotra n'izany mihitsy ny fitondrana firenena efa anaty merde azonareo ny ministre tsirairay avy ny prime ministre tokony andeha amin'izay screening zay daholo inona ny éducation any voalohany mila éducation ny fitantanana firenena ny éducation mety hoe tsy voatery araky ny hoe tsy maintsy hoe masters na PhD fa mba manana fondation na éducation mba manana expérience an'le activité ho tantanan'le ministère ho tantanany dia ny anankiray izay adinitsika tanteraka mihitsy dia le resaka éthique sécurité publique sécurité clearance sa hoe caractère-n'le olona rehetra le caractère-n'le olona caractère-ny ohatra ny ahoana ny anaotin'ny caractère aty dia tena misy mihitsy rehefa misy ianao position ngeda be saripady tsy azonao fatifatany io azonareo zany fa ny tena mila ianao tena madio be mihitsy mila madio be ianao mila mahay mila manana expérience dia tena olona mila éthique tiako tenenina amin'ilay éthique dia zao rehefa tsy misy mijery fa iny olo iny dia manao ny tsara mijoro amin'ny marina sa mandray an'ity azonareo iny olona iny ve ohatra ny ahoana ny fidiran'ny volany ifidiram-bola tao aminazy tao nandritry ny 20 taona jerevany nakaiza inona daholo ny volany hiditra tao avy aisa go dia efa mpanao risoriso jerevana inona ny fananany trano firy tomobile firy taiza nanazany vola nanaovany an'io trano io nanao trosa ve izy naka vola tany amin'ny banky ve izy namerina n'iny vola iny ve izy raha tsy namerina dia fa red flag zany misy ny olona tsy mamerina satria tsy fidina fa misy tena crapule misy koa tena tsy fahaizana mitantana dia rehefa tsy mamerina izy dia nidikan'izay tsy te olona babotrosana apetrakareo amina position sarotra be amin'ny fanjakana zany satria nidikan'izay dia efa ohatra ny tsy fahaizana mitantana ny volany ny tantanana anareo na ohatra n'izy crapule tsy mamerina volan'olona ny tantanana anareo misy fandraisany daholo zay caractère-n'iny olona iny na situation n'iny olona iny at the end of the day rehefa tsy miverina volan'ny olona dia efa amerde zany dikan'izay non tsy tokony hitondra position ohatran'izao io olo io satria tsy mahaverim-bola tsy niverina volan'ny olona
azonareo zany éducation expérience éthique caractère anankitelo reo ministre efa ho telopolo reo tokony natao an'izany tsirairay avy daholo ny sivanina miaraka amin'ny tanora miaraka nanao an'izany fa tsy kombokombonina ry ambadimbadika ry dia mivoaka ny apitsiny iny dia hoe ty zao ministère tsy fantatra inona nataony hatramin'izay zarazaraina daholo fotsiny ministère ny commerce sy ny industrie ny zaraina fa maninona ny zaraina reo fa maninona no ny zaraina fa nga tsy afaka mba mandefindefitra kely anankiray olona efa tsy farak'izay mahantra eran'izao tontolo izao milaza fa tsy mila tsisy vola mbola se permettre mametraka ministère telopolo tsy fantatra hoe aninona eo daholo zany dia efa fahafantarana hoe tsy fahaizana mitantana azonareo zany tsy maintsy amena vola be reo ministre reo karaman'ireo indemnité an'ireo tsisy mahafantatra ina fidiram-bolan'ireo dia mifangaroaro ao daholo efa volanay taloha io ka zay ka tsy nanaovanareo le sivanako ary ny tena problème dia ty tsy misy responsable amin'izay zavatra nataony mihitsy samy manao zay ty dia rehefa avy eo dia rehefa vita indray ty mandat ty dia miverina indray ny taloha dia reto indray ny mihina fantiny tsy misy hoe le justice tsisy mihitsy rehefa manao ratsy ianao tokony miassume amin'iny ianao tokony responsable amin'ny conséquence nataonao ianao tsisy an'izany any Madagasikara ny dikan'izany tsy rahandry zareo fa tonga ho izy hoe andeha hitsoaka ako zay andeha hitsoaka rehefa tsy enjihandreto any erinany dia andeha hitsoaka fa efa asiko ny vola amin'izay satria tsy mba misy mihitsy hoe tena nigadra sy tena hoe nanontsynety dia tena tazonina ho responsable amin'iny le olona dia zany atsika zany fiainanao amin'ny firenena io tsy misy moraraha fa manao zay daniny kibony daholo zay tonga eo fa tsisy conséquence tsy raharany zareo zay conséquence any satria ny hitany dia tsisy mahazo conséquence dia mandroaka sy mandroaka dia rehefa avy eo izy tsy hita tsony fa manao fiainana efa feno ny paosiny dia nareo banga tanteraka mihitsy tsisy nilina tsony ao fantaniko anareo teo be dia be ny tany any Madagasikara efa tsisy nilina tsony na efa manana plan-ny ireo société française tsy frantsay rely fa ireo société vahiny rehetrarehetra zao efa nanao investissement ana centaine de millions de dollars tsy anaikinaiky fatifatany fotsiny izy zay mba tiako ataonareo fa tsy atao hoe lune de miel dia fanavaozana dia hoe zao hoe aleo izy hiasa iny efa napotrany zareo fa tsisy etika ao amin'ny fanjakana io zao efa napotrany fa tsisy intégrité efa napotrany fa ny ankizy tokony mba ny consulteny tsy natsinisira mihitsy fa ny azy ihany nataony efa napotrany atsika ny zany dia mbola na tena iny nareo mbola na ohatr'izao foana isy miracle ho avy eo tsy misy nareo fotsiny mampalahelo anao le manantena ministère telopolo tonga eo tsy fantatra hoe inona daholo ny qualification an'ireo nizaraina ny ministère sasany ministère ny atany ministère tsy hita zay fa natao anatin'izay fotoana izay mena hoe izao raha fa tsy mahavita zavatra inona aloha le zavatra fa rito aloha inona le gaolina n'le ministère misy aragasy tsy mahafantatra hoe ave misy ministère zao maninona tsy faharitana aloha hoe zao ny gaolina ny ministère tsirairay avy dia mila mahatratra an'ireo anatin'ny roa taona ary tokony miara-miasa amin'ny tanora zareo mamaritra an'izay tanjona izay hoe inona le gaolina tokony tratraro anatin'ny roa volana tsisy fa iza mahafantatra ny gaolina an'ireo tsika izy za tsy mahafantatra dia efa zao dia efa hita sady tsisy fiovana zany hoe efa mitohy indray ny tsy fahaizana mitantana fanaovana zay tiany zareo no atao ao tsy zay tonga eo dia zay fotsiny tadidinareo tsisy maharitra eo zany azonareo zany tsisy haritra eo zany eo fa ny tena haritra eo dia ireo olona société vahiny ireo ny maharitra eo ary ireo tsy amin'ny ilanareo tsony tsy amin'ny ilanareo afaka zany tsony ireo efa vita zay efa azony zareo daholo ny ambony rehetrarehetra fa mondy ataony safosafony fotsiny sisa hoe aloha atao kalma fotsiny reto gasy reto hoe aloha tantanina moramora dia atao hoe naharesy zareo fa tsika tsy maintsy mametraka ny prime ministre eo ihany tsy maintsy jerevantsika ny intérêt atsika sao dia misy mikitikitika raha ireo tanora ireo ny tonga eo dia soronjareo ny contrat atsika sy ny projet atsika dia vobe tsika amin'ny vola rehetrarehetra efa napetraka teo
dia vao hitenareo dia tonga amin'izay ny conflit satria tsika samitsika ihany amin'izay no ampidindreo. Izay ny zavatra mitranga any Congo. Tsika samitsika satria mety haka olona izy avy any amin'ny province hafa andeha hiaro ny minany. Impossible ve zany? Impossible ve zany hozy nareo? Mitombona ve zany rotra ka misy miteny zareo misy tesitra le tompotany. Tesitra le tompotany dia manakana anay anao ny asany. Dia lasa izy andeha hitady andanareo maka olona ataontsika hoe avy any amin'ny province hafa ataontsika ohatra hoe ao Antananarivo ohatra le minéral, le toerana misy minéral, dia tesitra le tompotany dia miteny hoe izay tsy manaiky an'io intsony. Dia nefa le olona tianao ny activité any dia lasa izy miteny andao tsika dia anakarama olona avy any amin'ny province. Asitsika makao Antananarivo miaro andreo minareo afatsika manao ny asantsika. Dia izy ozy izy nareo ny ady amin'izany. Tsy zareo sitsika mihitsy fa itsika samitsika ny miady amin'izay. Ny olona avy any amin'ny province na ny olona avy any amin'ny toerana hafa izay iaro entiny zareo ameny zareo karama iaro ny minéral ny zareo io sy le site no miady amin'le tompotany. Azonareo satria ny vantan'eky tsy amela zany reo. Tsy amelanareo rery za moramora fotsiny izy amin'ny fa tsy maintsy na nareo na isika samitsika ny ampidiny eo. Satria fantany fa wika le gouvernement efa azony tamity daholo. Dia zay io zavatra io. Efa io mitranga efa mitovitovy amin'io deko io. Ohatrohatra ny reny ny zavatra mety hitranga ao Zay manana conflit d'intérêt dia miaro ny intérêt izy dia lasa izy manakarama olona sasany. Mody ataony hoe hiaro anazy. Izy no karamainy tsy vazaha mihitsy tsy izy fa isika samitsika. Ary tena vulnérable satria mahantra ny gasy tenena hoe misy azy ary mandeha ny olona. Lasa ny olona tsy mahafantatra n'iny avy any Toliara tsy zareo makany Antsiranana. Any Antsiranana dia hoavy amin'izay ny guerre civile. Ohatra ny Diego efa mitranga io. Hitanareo? Aza miteninareo hoe impossible zany efa zany no mitranga ny Congo dia io resaka io. Ary ny any Congo moa zany tena indrindra io resaka ressources minérales io dia tena efa azony vahiny be dia be ny mahazo anazy indrindra ny sinoa ny ao Congo dia tena izay mihitsy ny ataondry zareo hoe efa manana contrôle na site minéral maromaro zareo. Azonareo? Dia nefa le tompotany tsy manaiky fa tesitra dia ny ataony sinoa manakarama olona ry zareo avy any amin'ny faritra sasany eo akaikin'ny Congo na Congolais ihany alefandry zareo miaro les sites minéral dia tesitra dia miady ny tompotany sy le olona tonga dia otage amin'ny fireneny le Congolais tsy mahazo nadrala raika aza amin'le minéral. Dia ohatran'izany koa ny any Madagasikara raha ny fahitako anazy sy ny direction zao dia efa tena efa ohatrany hoe trop tard be zany efa tena hoe efa latsapaka le société vahiny be dia be reo hoe efa tena nisy loatra le investissement napetraka zareo amin'le firenena dia tsy anaiky tsony izy. Nitady vaholana nareo tsika rehetrarehetra sady nitady vaholana daholo. Za efa impiry ny tatatata teto io Assemblée nationale io jerenareo. Aza miady nareo fa miray iny. Ny tanora mila miray iny. Aza miady nareo. Manano nareo gôl anankiray dia andana miresaka any. Aza manaiky an'io ka misy miaina. Mitady solution daholo amin'izay tsika rehetrarehetra hoe inona ny atao. Za tsy teny hoe andana zao ny atao, andana zao ny atao. Nisy fotoana efa teny mitandreo nareo. Aza ny asedu ny idivana, aza miady lohany, aza lazana fa miady seza zany. Fa ny problème nareo tsy ireo asedu reo. Fa ireo Assemblée nationale sy le olona manome volandreo Assemblée nationale reo ny problème nareo. Dia lasa nefa miady lozatsika miady amin'ny tanora malagasy miady lohany zao ka tena marina mihitsy zany miady lohany koa. Ataovy ihany miady lohany zay ny tena ny tolona irery miady seza fotsiny. Izany nandaninareo fotoana tato zareo ary ambadika ary misosa miakatra ihany moramora ohatran'ny concert Mptitondra. Lozanareo miady lohany ety zao samy tsisy nahazo lohany. Zany izy tsisy nahazo.
nefa ny opportunité be mihitsy ny fotoana iny tany hoe zay tsy manaiky an'io prime ministre io raha mba ndray inonareo ny nandena akany opportunité be mihitsy iny dia efa passé le izy zao fa mipetraka ny gouvernement tany fa very sakafo avy Niger Mali Burkina ka zay nataoko hoe tsy haiko aloha raha hoe apiditra olo avy any Afrika izy fa ny fantatro fotsiny dia tsy voatery makany Afrika izy satria fantatry zareo fa sahirana ny gasy fantatry zareo hoe tsy mihinan-kanina malagasy fantatry zareo hoe mody mena vola ny gasy dia lasa ny gasy mandeha miady koa raha iady any very rehetra tsy aloha ny isika ho antsika malagasy ny adivana tsy izay malagasy samy malagasy nefa mono io fa zavatra tena possibilité be mihitsy zany hoe malagasy samy malagasy amin'izay ny famono ao amin'io firenena io miaro ny intérêt andreo vazaha sy société étrangère reo inona zany moa zany ny solution efa faly zareo zao satria efa mipetraka eo ny inona ny laran'ny saribakoliny tsika rehetrarehetra mieritreritra naresy fa tsy naresitsika azonareo ny assemblée ny assemblée naresy c'est député niaraka tamin'izay nanao décision ametraka ny prime ministre io dia le prime ministre dia le olona nametraka hoe ity prime ministre tianay ireo no naresy fa tsy tsika mihitsy azonareo zany ny eo ihany ny eo niova fotsiny io fa ny zava-dehibe dia ny contrat zareo mitohy foana ny contrat mbola afaka mi-exploiter tsara ny toerana rehetrarehetra misy minérale any Madagasikara izy mianakavy zao mbola mandeha tsara ka ninona eo nareo anino menimenina na sakafo kely ara tsisy isan'andro nde ny vazaha ny manararoatra ny tany any amin'ny minérale any aminareo ny vazaha za miteny hoe vazaha tsy hoe fotsy foana fa ny misy australiana misy canadiana misy amerikana misy sinoa misy japonais misy coréana betsaka be mihitsy ny any betsaka be mihitsy ny minérale atrandrahandreo any nareo tsisy mahazona drala raiky azy tokony zany ny adresena zao azonareo hoe ny tiako tenenina mitenareo hoe lova koa ndriko ke lova dia négative non tsy négative fa mba réalistique mba mandinika ihany tsika rehetra fa tsy zay tenen'olona rehetrarehetra dia hoe aloha izy hiasa aloha nareo tsy mety faly mihitsy izany ihany hiasa aninona dia rehefa aveo izy rehefa miraikitra amin'izay ny fakany dia hoe inona aninona enimpolo taona tsisy nininona vita teo koa avelao izy hiasa omenareo an'izay omeo fotoana indray izy ampanirin'ny fakany iny ary efa saika tsy vita iny ary efa namoizana aina firy efa navita matsy naratra ny tolo ohatrandreny nareo dia janona amin'izay zao satria mieritreritra hoe maresy nefa tsy naresy mihitsy nareo fa nataon'olona mijapin'olona nareo zay ny tena zavatra mitranga tao na zahara mahatsapa tena hoe tena manipulé be amin'le zavatra fa satria tsy ny tena nino an'le tolona fa vao nisy an'iny patipatina nomination sy ny cinéma sy ny anana zay dia reto gasy reto mody amena toerana kely ao ministra kely dia falifaly ery fa tsy fantatrareo fa rehefa indray andro any nareo hialo koa dia miverina amin'ny malagasy any nareo ane miverina ohatran'izao nareo fa nareo tsy mahazo nenina fa efa nyteniko tsika efa ho faty daholo afaka 40 ans ny ankamaroany azonareo zany 40 ans zany efa zay ny contrôle andreo firenena rehetrarehetra ireo 40 ans ny contrat andreo le kromita zao ohatra nefa tsisy ninina ntsony ao anatiny le kromita malagasy ohatra nefa banky rovitra tsisy ninina ntsony ao amin'le tany misy arasy gadosany tao daholo azonareo dia izany koa ny zavatra mitranga zao alaindrareo tsikelikely le misy le base toliary io dia ohatran'izany daholo reo zavatra anankiray fotsiny tiako terena za tsy mitena izy rehetrarehetra dia corrupte daholo reo vazaha ary vahindreo fa ny fantatra dia hoe tsy miverina any amin'ny Madagasikara le zavatra mivoaka ho aminy ao amin'le tompotany any amin'ny faritra atsimo any tena farak'izay olona sahirana indrindrany
nefa dia any mamoaka. Hitanareo misy an'ilay fasika reny, misy ilmenita ny fasiky malagasy afaka anaovana titanium. Aiza maninona ny mpianatra any amin'ny université tsy mba mahafantatra an'izany hoe aiza ny tokony afaka explorentsika reto a. Aiza ny tokony afaka explorentsika, inona no afaka vadintsika mba ho volantsika malagasy. Tokony ankizy mivoaka any amin'ny université Madagasikara no mamoaka an'izany zavatra izany. Ireto ny toerana andehanantsika, reto anaovantsika recherche. Ny entana rehetrarehetra mivoaka ao, azonareo mineraly mivoaka ao, jerevana hoe afaka atao ina dia tsika no mivarotra anazy amin'ny vazaha. Dia miverina amin'ny kitapom-bola malagasy ilay izy any miverina any amin'ny fiarahamonina malagasy. Tsy misy izany. Azonareo? Tsy misy izany. Tsy misy izany hatramin'izao. Firy dia firy efa tamin'ny 2009 hatramin'ny 2025 les sociétés QMM any Fort Dauphin, information publique zany by the way, za tsy mamorona, 8 millions de tonnes no entana nivoaka tao amin'ny port Iwala. Tsy haiko hoe inona avy reo entana 8 millions de tonnes nareo. Dia nakaiza ny vola. Ino ndreo entana navoaka ireo? Mba fantatsika ve zany? Variana tsy haiko. Fantatsika tanora ve zany? 8 millions de tonnes ny entana navoaka ny port Iwala io nandritra ny 2009 ka hatramin'ny 2025. Dia ny tena mampalahelo dia misy andefasana entana direct amin'le rehefa misy an'le kere. Forgive me a fucking break. Mineralanareo no mivoaka ao amin'io entinareo tonga dia direct any amin'ny client any Canada sy any amin'izay toerana alehanareo any. 1700 moa ny client andreo. 1700 client any. Les sociétés QMM io an. Dia tonga dia direct amin'ny port ny Fort Dauphin io makany amin'ilay client zareo. 8 millions de tonnes 2009 ka hatramin'ny 2025. Asa lasaiza daholo ny vola mba tokony ho azon'ny firenena malagasy kely amin'izany fianarana. Dareo tanora mianatra izy ireo ny fahoriana azondreo mpianatra any Madagasikara ireo. Jereo. Nefa ireo ankizy ireo mba nianatra. Ireo ankizy ireo tokony miara-miasa amin'ny ministera hoe reto tena mila explorena mihitsy fa mety azontsika vola be. Tsisy tsy ananan'ny Madagasikara. Tsisy. Vanilla, spice, raffia, mineral, vatosoa. Tsisy tsy ananantsika. Tsy misy. Fa dia nefany tsy misy tonga amin'ilay fiarahamonina malagasy ny tompotsoa fa any am-posy ny olona vitsivitsy. Dia izany manome an'izay permission izay ireo Assemblée nationale anareo ireo. Izay olona manana contrôle kely dia hoe aiza voalohany indrindra dia hoe aiza ny misy an'izao dia tia député ary azonareo. Iza ny député any Fandriana ohatra. Exemple ty iza ny député any Fandriana. Fa ny Fandriana misy graphite, tena misy graphite any. Iza ny matononay? Tsy maintsy olona amin'ny gouvernement nandeha ny antonaniko izy indray. Za! Dia lasa izy mandeha makany. Ahoana ity alefasa ny contrat, alefasa izao dia izao. Tsy misy azony gasy na kely ara. Sanareo mahita hoe misy zavatra azony gasy. Tena resaka sérieux amin'ny fo madio ny antaniko an'izany. Fa misy zavatra azony gasy. Na lalana ara tsisy. Zara ny ara tsisy lalana amin'izay nareo tsy afaka midina any anadalana azy. Na rano ara tsisy, na jiro ara tsisy. Fantatra koa fa le QMM io ao anatiny publika website an-trareo dia tena misy mihitsy hoe niara-niasa tamin'ny JIRAMA izy. QMM mandovola amin'ny JIRAMA amezana herinaratra amin'ny faritra ny Fort Dauphin amin'ny poniny Fort Dauphin. Tsy haiko ny détail an'le fiarahan-jareo miasa hoe ahoana fa niara-niasa tamin'ny JIRAMA QMM anome herinaratra ho an'ny vahoaka any Fort Dauphin sy ny faritra ny Fort Dauphin. Fa le QMM dia manana ny herinaratra ny manokana. Azonareo misy ino le boîte reny
afarany zareo zany hoe rehefa andeha hitrandraka ny mineraly ireo mahavita tsara miaso ireo hoe vita ny asany fa ny gasy M&M tsy misy jiro sy rano azonareo nga misy mba mijery zany malagasy mba misy mijery hatramin'izay izy mba mijery anareo tsisy jiro tsisy rano fa ny olona rehefa te hitrandraka ny arenanareo any mahavita tsara mividy zay zavatra tokony ataony anaovana ny asany dia zany ve reto dia hoe ke tsy maintsy azonareo tsy maintsy micomprendre tsara nareo ny activité andreo société rehetra vahiny efa tena mandroso be any Madagasikara izay nareo vao mahazo an'ilay situation teneniko izany hoe mitombona fa raha mbola ondeniitsika rehetrarehetra hoe manome manampy amin'ny économie ireo na zao dia c'est pas la peine raha izay fotsiny ny fahitanareo an'ireo société vahiny ireo hoe manampy ny économie anareo dia izay zany fa rehefa hitanareo ny vola miditra ao sy ny vola mivoaka ny activité andreo dia lasa mitovoatra anao ny fomba fijerinareo hoe tena misy zavatra reto olona reto tena misy conflit hafahafa be azonareo JIRAMA zany manao contrat manokana tena manao contrat manokana izy ary tomany QMM manokana mihitsiny ny fandefasana herinaratra ho an'ny 80,000 résidents any amin'ny faritra Fort Dauphin tsy mila anareo jerevony eo amin'ny site web ny QMM na Rio Tinto dia mijery anareo Fort Dauphin dia hita daholo ny zavatra nataony QMM ho an'ny fanjakana malagasy anisan'izay dia hoe manome zavatra tsara ho an'ny firenena malagasy izy zany hoe manome manampy ny olona ny Fort Dauphin manana herinaratra izay eo amin'ny 80,000 eo nisany dia lazany fa hoe anao ny RN13 koa izy tsy fantatra na fa vita ilay RN13 nisy fa fantatra ve dia ina koa dia lazany fa manampy ny économie any Fort Dauphin sy ny manodidina hono izy amin'ity port Eoala ity entana efa 8 millions zareo tena dedaka be zareo aty ivelany aty hoe zay zany zavatra tena ataony fa za malagasy mahita anazy za tsy réalité fantatra hoe bullshit daholo zany fa raha fantatrareo ny fianan'ireo malagasy ireo dia very client nareo azonareo bullshit fotsiny zany satria tsisy mety hoe manome vola izy azonareo fa tsy tonga any amin'ilay gasy ilay zavatra dia ny any tena mahasositra ana dia itsika mionona fotsiny izay tenen'olona rehetrarehetra dia mionona fotsiny hoe marina zany aleo izy asy non tsisy azantsony efa nataon'olona M&M atao tsika ao anatin'ny firenetsika tsika M&M atao anatin'ny 80 taona tsy tokony manana pitié tsony tsika amin'ireo dinosaure eo zay ny anahako alondrareo tena mba tena mampantantena hoe na hôpitaly mpanjakana tao Antananarivo aza tsisy jiro dia maty ny olona fa nefa ny fitrandrana any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara mandeha tsara satria nanafatra n'ireny herinaratra Promax ireny zareo anaovan'ny asany dia manao contrat de plus izy amenan'ny JIRAMA fa ny JIRAMA manome herinaratra olona 80,000 résidents au Fort Dauphin dia zany mba dedadedahany ao amin'ny internet ao dia hitanareo tamin'ny 2019 io QMM io non ihany ty base tuliara indray ty ndrazo aloha QMM le niteneniko teo QMM le resaka any Fort Dauphin base tuliara indray any amin'ilay Fotadreva izy zay base tuliara indray tamin'ny 2019 eny tsara ty tamin'ny 2019 base tuliara efa bloquena hoe tsy mahazo manao an'io nareo dia tsy afaka nanohy ny activité tao base tuliara dia tamin'ny 27-28 novembre 2024 nisy ny conseil de ministre izay nitarihan'ny Rajoelina dia nanao ny négociation resaka fiscale dia nanao ny négociation misy minéral hitana hafa indray mba hangalana permis azonareo
dia raikitra ilay izy dia efa izay mahatonga ilay basioliara hoe ok efa hanohan'ilay izy izao satria tsy nanaiky ny efa tamin'ny 2019 bloqué 2024 amin'izay nisy négociation tsy haiko hoe inona ilay fanarahana fiskal atao tsy hay hoe inona iza nahazo azy aiza ilay vola tsy fantatra fa izay dia hoe nisy négociation fiskal atao dia nisy négociation hoe nisy minéral vaovao tena saripady rara be hitandry zareo dia angatandry zareo permis koa azonareo dia ataondrareo anatin'ny contrat io novembre 2024 zay zavatra zany tsy haiko ny tsy fantatro ny update tsika amin'ny teny izao hoe ohatra ny ahoana ilay situation any amin'ny basioliara hoe mandrosany ve ilay isa ahoana ny fandehany fa izay ny zavatra mitrangany nanao conseil de ministre sy rajoela no nivory dia nanao ok an'ilay izy après négociation fiscale ao amin'ny site web ny basioliara dia misy an'izany information zany fa tsy za mamorona azy le vaovao tena vaovao lehibe tamin'ilay société mihitsy ilay izy hoe faly be zahay société américane io any Denver tena hoe faly be zahay ozy izy fa namoaka article mihitsy zareo hoe nanaiky ny fanjakana malagasy fa itony activité ny vita négociation fiscale dia nisy koa négociation minéral vaovao rara tena tsara be mihitsy dia ampidirina angalana permis zany zavatra mitrangany dia tsika ve tsy haiko au courant amin'izany tsika malagasy na tsy satria amiko tena tsy mety izany hanao an'izany nareo dia tena assurena hoe miverina amin'ilay firenena ny zavatra mivoaka ao fa kosa reto raha ohatra ka izao fahantrana sy mizera malagasy zao dia tsy rariny zany ary tsisy hitsangana ao atsika ho ahy eo fa teneniko foana zany rehefa ohatra hitatsika fa tsy nentina ataony rajoelona teo dia ny soriny izy dia tokony ohatran'izay koa omentsika responsabilité koa izay olona mipetraka eo isika ny boss fa tsy izay tiandry zareo akoriny omentsika responsabilité isika ny manome an'ireo anfananantsika sy ny tanindrazantsika avelantsika tandrahan'ireo olona ireo dia misy olona ao ambony ao miraitsy kombakomba manome andry zareo permission an'izany ny gasy rehefa tsy mihinan-kanina ko inona ny mba antenantsika eo inona ny antenantsika eo raha ohatra ka ny gasy tsy mihinan-kanina ny ankizy tsy mianatra ny ankizy any amin'ireny fasy ireny misy volamena tsiry mandidy be volamena be tsy mety tsy mahafantatra akory ny ankizy any hoe misy volamena nge aty reto afaka trandrahany ahoana ny fomba fahatsika miexplore an'ireo zavatra ireo amin'ny fianatsanana fianantsika tsy mahafantatra an'izany na ny tanora malagasy ara tsy kopy an'izany azonareo dia zaran'ny olontsika ohatran'izao foana variana amin'ny zavatra tsisy dikany ary variana amin'ilay miady lohany fa tsy ny tenany amin'ilay problème fondamental efa ohatra ny concert maniry amin'ny firenena io zara zao mitena aminareo fa efa mampatahotra satria efa hitako hoe tsy anaiky zany ireo vazareo tsy anaiky zany ireo étranger ireo tsy anaiky izy satria efa vola be ny azo ny laniny tsy anaiky mora amin'izao izy ny ety aminay naromika classe maternelle raha ny TN dia efa tamin'ny tamin'izany dia efa nampahafantarina hoe inona ny zavatra misy atao Virginie mahafantatra n'ilay zaza mipetraka amin'ilay tany hoe izao ny zavatra afaka trandrahana eto amin'ity tanina ity mahafantatra ohatran'izany daholo ny ankizy arakaraky ny eta misy anazy ny tsika na ankizy any amin'ny terminal ary mety tsy mahafantatra an'izany akory satria ny histoire sy géographie mbola première guerre mondiale sy deuxième guerre mondiale no resahana tena ataondry zareo mihitsy ny angambany aloha reto tsy mahay an'izany fa manadary reto vao mahay an'izany azonareo mitesy reto vao lasa mirongatra makany amin'ny milina daholo nazatsinareo ary tanay io dia nefa zareo la ohatra izy ka andeha anakarama olona gasy amin'ny gasy dia ahoana nga izy zareo ange tsy miteny zareo ny ambadika fa manana pouvoir sy contrôle be aminareo izy izay le tena danger amin'ilay izy dia nefa nareo mieritreritra hoe naresy rehefa hiala ihany rajoela dia miala daholo ny ratsy fa tsy hoe ny rajoela rery miala dia ny ratsy sasany indray ny tonga eo azonareo zany
aza manaiky ataon'olona fitaovana faharovany firenena. Zay za moa zany efa miteny foana za tsy manana intention ny ody any Madagasikara na hoe hanao business any Madagasikara hoe manao vato fa hoe hiverina ody any tsy manana an'izany intsony za rehefa mividy entana amin'ny malagasy prix an-jareo ny andraisako anazy dia ataoko lafo ilay izy tonga aty azonareo zany fa tsy manana eritreritra hoe andeha ho any Madagasikara dia andeha hanao ministra noho izany mahatonga anahy dia afaka miteny neutre dia afaka miteny izay zavatra tsapako rehetrarehetra tsy misy olona afaka miteny anahy hoe non tsy mety zany tenendry izany lova za tsy manana loyauté amin'izaniza mihitsiny zay tsy manana loyauté amin'izaniza fa rehefa hitako hoe zavatra tenena dia miteny na ho tesitra ny sasany na tsy tesitra efa betsaka ny zavatra kamaika azoko teto fa dia zay nena miteny rehefa hitako fa mila miteny anjaran'olona ny mandray anazy hoe misy mitompona ve zany sa tsy afaka manao recherche nareo dia ty anankiray ty farany fandeha hiverina hiasa tena mampalahelo anahy efa noteneniko foana hitanareo reo minéral rehetrarehetra reo tena mampalahelo tia reo minéral reo abadika zareo anaovana sambo anaovana lalana anaovana pont anaovana tomobile anaovana ropelana anaovana rehetrarehetra azonareo anaovana rehetrarehetra dia rehefa mivarotra amin'iny reo dia mandoa taxa le olona mividy an'ireny hitan'ireny ataontsika hoe hividy tomobile ohatra azonareo dia mandoa taxa ny akora nanaovana an'iny tomobile iny misy avy any Madagasikara dia rehefa mandeha mividy an'ilay fiara dia mandoa taxe 6% eo 6% bakaizy ny 6% iny makany amin'ny fanjakana eto misy anahy tsy mba makany a Madagasikara tsy mba hita ny voamason'ny malagasy akory zany 6% zay zavatra rehetrarehetra lafo eto États-Unis tompoko dia miverina any amin'ny fiarahamonina Amerikana miverina any amin'ny zanany any amin'ny hôpitaliny public any amin'ny lalany any amin'ny pont any amin'ny arméany any amin'ny polisiny ary inona ny mba azontsika inona ny mba azon'ny malagasy tena dinio zany isika any Madagasikara indray no tena mampandroso ny ekonomia an'ireo firenena rehetrarehetra mandroso be ireo fa nandevozana ny karama tsy haiko karama vary masaka an'ireo olona rehetrarehetra miasa an'ireo azonareo ny prix efa tsisy dikany ambany kely dia tonga aty ivelany millions de dollars 6% an'izay rehetrarehetra varotana aty États-Unis au moins dia andoavanao hetra amin'ilay fanjakana dia makany amin'ny école publique an'zareo makany amin'ny EPP an'zareo makany amin'ny CEG makany amin'ny lycée misy université publique mba azo vola amin'ireny koa fa vola zany ka vola atrareo tsara ohatra ny ahoana ny secteur an'ireny métal ireny tomobile trano infrastructure 6% an'ireny miverina aty amin'ny ekonomia misy an'ilay toerana ividanana anazy tsy mba misy na ny gazy kely ara na ny jaza kely gazy na rano sotroina raha tsisy zavatra farak'izay tena bazika ilain'olombelona tsisy mampandroso an'ny firenena mandrosontsika malagasy farak'izay mahantra indrindra era zao tontolo izao sady alainy ny tanitsika zany hoe tena hoe vo tanteraka tena hoe vo tsy dia ireo olona manana toerana ambonimbony ireo no manao ireo no mivarotra anareo ao zay ireo no mivarotra anareo za rehefa ohatra ny hitanareo misy fotoana mividy vato na sac karaha fiara eny 80,000 ariary no charge ny ankizy anahako par sac any moine mandefa an'ilay izy aty eo amin'ny $20 eo
fa tsy vitako le andeha anakarama olona dia andeha ameko ohatriny reto olo reto 3 € na 3 $ ny manao sac anankiray azonareo fa rehefa tonga aty le izy miaraka amin'ny dépense rehetrarehetra dia amin'izay no angalako ny tompony azonareo ampiakariko le prix aty satria nataoko hoe 80 000 ariary zany ambony any zany miaraka amin'ny prix an'le izy makaty dépense rehetrarehetra dia amin'iny angalako ny tompony fa tsy ohatr'izany daholo ireo vazaha rehetrarehetra manao business any Madagasikara ireo tonga dia ataona anaty toerana anankiray nareo dia mahazo karama kely tsy ohatriny tsy 300 000 ariary isam-bolana sa tsy fantatro le karama reny dia rehefa avy eo tonga aty le saka tsy mianatra kory zareo alefan'zareo $2000 ny ray pièce dia 6% an'iny azony Amerikanina alay fanjakana tsara mihitsy dia tena anampiny hitanareo reny zavatra hitanareo amin'ny États-Unis reny tena marina ary tsy États-Unis rery fa na ny Europe ary zay rehefa mivarotra zavatra anao tsy maintsy misy taxe foana dia miverina any amin'ilay fiarahamonina mividy anazy le izy dia normal ve zany tsy fantatro gaga fotsiny hoe tena hoy rehefa misy fotoana dia anao anty live ty satria tena tsy so dia manatena zavatra tsara anareo zany amin'izao zavatra mitrangany Madagasikara fa tsy misy zavatra tokony mbola mahafana anareo zao hoe zay tapany fandresena azo dia miteo ihany izy moa kodzaka ihany Lexus azonareo ary vao may io pire satria vao maika mitombotombo daholo amin'izay ny business-n'ireo olona rehetrarehetra ireo tompona business any Madagasikara ireo no mitantana ny Madagasikara ok na hivadika vitsika na hivadika vanana dia zay atao anatin'ny sainareo amin'izao tsika miteny zao raha tsy io prime ministre io napetraky ny assemblée nationale teo fa nisy zay fotsiny fa hoe niresaka tamin'ny étudiant zareo sy ny tanora mikambana dia niaraka niresaka tao hoe reto ny candidat ity no ohatrany ahoanareo amin'ity dia andro anaovana screening aloha jerevana ny tena fiainany etika ny tao anatin'izay 20 taona 30 taona 70 taona ary aty misy an'izany mihitsy security clearance mandra-pahaolona teraka ka hatramin'ilay olona zao anaovany fanjakana investigation mihitsy izy misy asa ty ohatran'izany background check jerevana tsiray avy inona avy jerevana ny volany niditra tao aminazy jerevana ny crédit-ny manana trosa ve io naveriny ve le trosa ohatrinona ny trosany aiza ny tranony aiza ny tomobiliny ohatrinona ny karamany ohatrany ahoana io rehefa miaraka amin'ny olona so dia ratsy fanahy karakterany screen zany ka screen roa taona vao mivaly ny atsika ray 3 jours ny 3 jours mipetraka teo le prime ministre Popety ka satria tsy mila an'izany fa tonga dia hoy zareo le faso kanenganenganengana nareo tonga dia mitapy raha ohatra ka niarahana ny safidy ny prime ministre iny ka active sy involved ny tanora dia hoy za hoe naresitsika fa raha reny zavatra nanomboka tamin'iny fotsiny dia efa vita ozy za vao niny mipetraka teo dia efa namboariko ny saiko sy ny fanahiko tonga dia fantatro hoe bullshit ty another bullshit zay fa andeha hiverina tsy mampatahotra anareo fa zay ny réalité fahitako zavatra any Madagasikara ary ataoko angamba fa raha ohatra nareo ka mandinika amin'ny ala dia mahafantatra hoe zavatra tsy mitombona zany zavatra ohatrany tsy mitombona ato azonareo dia samy daholo mandinika ina ny afaka atao ny anahy zao ny afaka ataoko aza miteny ety hoe mody any Madagasikara za tsy hoany anina any teo faty nialatsiny tiako be Madagasikara fa le argument hoe mitongava ty anina any na rano anasana pepeta raha tsisy any dia ahoana tsy mampamay zany fa mampalahelo
samy manao izay vitany daholo, samy manao izay fanindry azy. Misy miteny ny sasany, misy mandinika, misy ny sasany mitangana, misy ny sasany mandeha milahatra, misy manao investigation, samy manao izay hitany fa mety daholo. Fa zao rehefa mbola tsy mirahina ny tanora malagasy dia tsy misy fahafahana eo. Zay. Ary hatramin'izao tsika dia mbola tsy voapirofo mihitsy tompoko fa nitoy ilay firaisan-kina vao lasa rajoelina. Vao une fois lasa rajoelina dia niady tsika. Tsy tsika moa zany fa nareo niady. Dia ataovy anatra iny. Ataovy anatra amin'ny manaraka. Fa rehefa tsy mbola mahay miray ina dia tsy misy fahafahana eo fa ataon'olona ohatran'izao tsika. Zay. Zay fa velominareo. Maninona? Au viva atao hoe tsy mety zany. Rano sotroina ve dia anasana zavatra. Zay fa andeha ahy, tsy mety zany. Rano amin'ny pompy, rano any amin'ny any ireny ny sasany. Ienoa, ka zay no ataoko tao. Misy foana zay ny argument hoe mody ty za tsy hody any. Tsy hody any ako aloha zao fa rehefa za te hody any fa tsy mbola zao aloha fotoana. Rehefa makandy mihinana lasopy ana tamatary mba mireva ohatr'izany fa tsy zao mbola tsy ao anatin'izany fotoana zany mihitsy zao e. Azonareo zany samy manao izay vitany dia samy mirahiny. Zay sisa ny afaka teneniko fa za koa tsisy solution aminareo. Zay fa veloma.